intiao hitandrina ranzakavola napetraky ny Erzekema ho filohan'ny fitandremana ny raha in'Andriamanitra hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady natokatsika amenoana ny rafitra eo anivon'ny fiangonana izao. Ampitomboin'Andriamanitra aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana mba azonareo mandray zao hafatra zao ka hilamina ny fiainan'ny fiangonana araka izay ankasitran'Andriamanitra azy. Amen. Petera voalohany toko fahadimy. Petera no miteny hoe ndiny voalohany koa ny amin'ny loholona zay eo aminareo izaho Petera zay namany loholona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary piombona ny voninahitra efa asehoko dia mananatra azy hoe Petera zany miteny amin'ny fiangonana zany dia mba raisitry ho hitenitry ho an'ny fiangonana koa hoe izaho Ranjakavola filohan'ny fitandremana vavolombelon'ny fahavelomany Jeso Kristy piombona amin'ny fanontona zay efa niantsony ny olony mananatra hoe raha adiadina zany filaza zany momba ny Petera aloha nao mba amarinina raha-tsoratra masina araka ny asan'ny apôstôly toko fa 7:10 faraiky 10 marina tokoa ve zany toerana misy an'ny apôstôly Paul Petera zany dia vakina ny Matthieu toko 10:12 Matthieu toko 10:12 ary zao no anaran'ny apôstôly 12 lahy ny voalohany iza Simona zay atao hoe ampy atsika izay asan'ny apôstôly toko voalohany mba tsy analavana resaka zany mahatonga mijanona amin'ireny fa azo vakina manontolo iny asan'ny apôstôly toko voalohany 7:10 asa ray 7:10 ary efa tafiditra izy dia niakatra ho ao any trano ambony izay fitoerany dia Petera ampy atsika izay iza ny voatonda voalohany eo voalohany Petera dia hoe fitanisana diso fotsiny koa zany atao amin'ny soratra masina zany fa izy Jeso Kristy mihitsy no efa nifidy an'ity Petera ity ho lohan'ny apôstôly. Amarinina kely farany ao amin'ny Lioka toko fa 1:20 azafady ny andiny fa 1:30 2:30 Lioka 2:20 1:30 2:30 ary ito ry Simona ino Satana efa nilofo nitady anareo korinto iny vary nefa izaho nangataka ho anao Petera mba tsy ho levina ny tsino ho anao ary efa mibebaky anao dia ampahirezo reo rahalanao. Petera zany tena nametrahany tompo andraikitra ny goavany amalohany apôstôly azy hoe hitako Satana nilofo ikoroka anareo fa za mivavaka ho anao manoka mba tsy ho levina ny fononao fa efa mibebaky anao dia ampahirezo reo rahalahinao hafa rehetra. Petera lohan'ny apôstôly zao miteny zao hoe zaho lo olona mananatra reo lo olona namako
tsy dia iamo akory hoe za zany voalohany etera mahafaka tolena tahaka zany fa amin'ny andraikitra fotsiny amin'izay lazay ny fotodarany evakeno amin'ny andininy fa efatra ambienipolo amin'ny zato de hoe mikitrandrina sy lohany fitandremana de mba raisiko zany andraikitra zany ananatra ny fiangonan'Andriamanitra hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra. De raha moa le olona fa aty amin'ny efa fahadimy amby roapolo taona ny arahamano, aty amin'ny fahadimy amby roapolo taona hitondrana fiangonana, aza mbola mahita tsy zany any akafahany voatakatra ny hoe ny fomba fiandrony Jesosy ny ondriny tsy amakitsy sika so lavabe ny vaky teny de izy nareo tsisy taditsiny zany pastera satria tsisy manoratra nandray aza de hoe ary zao mialo azy hoy Jesosy miandro ny ondriny izy amin'ny jaona toko fafolo io a izy manina mialo azy mandeha ny lohan'ny ondriny Jesosy ary azo alaina sary an-tsaina zany any amin'ny Salamo fahatelo amby roapolo mamaky vaky nifitra loasary ariko ny fahafatesana izy ny melo lalanao de tianto tsara Jesosy de igny aho vo nanapa-kevitra vo ny andoty taony ty janoary 2024 fa mba hiditra ny mpiandro ondry namako rehetra de za mialoha azy tsy zavatra atao featao igny fa mianatra soratra masina de ampiarina ny fiainan'ny fiangonana mba ho tonga fianarana ho andro mpiandro ondry namako hoe mitarika anareo araha-rasy anabava de mananatra anareo andraso ny ondrin'Andriamanitra de tsy entina lavitra be koa zany fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra zany fa andraso ny ondrin'Andriamanitra nametrany anareo eto akady fotsy misy ondrin'Andriamanitra amin'ny fanisana hatramin'ny zaza vao teraka eo hitanareo isa-maraina eo zao de fa isy ho avy eo isaky ny miara-mivavaka etsika misy voateraka foanao miampisa ny zanak'Andriamanitra de fa amanalinaliny isa reo zanak'Andriamanitra ondrin'Andriamanitra nataony andrasana andraso ny ondrin'Andriamanitra etsika misy maintsy malazava ary zany mantony ty alahady ty mba ho azo ny fiangonana manontolo fa tsy reo olona voakasika ihany hoe madekona no miato hatreo fa 5 taona fa ny malo olona nanomboka izy voafidy dekona de mameritetra ho loolo izy rahatr' zay mila maharitra izy a mila miaina tsara zany fanompony fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra zany izy de azavay ny fotarany tsikema hoe efa naveamberiko taminareo io ny dekona mahatratra ny fa 80 taona 60 ans révolu za zany zao a manomboka 17 mai 2016 80 taona révolu manomboka fa 80 taona ny dekona de ka navita mandaroa ny fanesa deux mandats successifs de mahazo mifidy manao loolona izy na ireo dekona amperina azy latsaky ny 80 taona zany latsaky ny 80 taona zany a nanahirakirana ry tady fivolation d'apartany a firy zany latsaky ny 80 taona ny olona 20 taona ke de malatsaky ny 80 taona de za zany a mba nianatra matematika kely ihany ny teny rehefa manao calcul anao manao inona izy kajikajy matematika de hoe latsaky ny 80 taona de akaikikaiky izy fa tsy entina lavitra be izy any akaikikaiky zany de mba hoe moins zany moins 5 max latsaky ny 80 taona ka navita mandat efatra fampitoy 4 mandats successif na tsy feny 80 taona azy izy fa latsaka kely de mahazo mifidy manao loolona satria
ny malo olona de mandrak'izay ny madekona mijanona atreo amin'ny fahadimy-enimpolo taonany tsy dekona tsy nisy manomboka eo amanoka lo olona izy mandramaty somary miasasasaina kely zay tao am-pandaminana tao a na tsina dolo reo mpanompon'andriamanitra mbola velonainao ka dekona teto amin'ny fiangonana na tsy natratra nanaovana effet rétrospectif mihitsy aza zany ny fotolana natratra tsy natratra zany lamina nataony evzekema zany fa izay hoe ny olona fiainany dimam-enimpolo taona ny olona enimpolo taona latsaky ny enimpolo taona zany lazaiko zany na tsy natratra zany fa dekona teto izy de na tsy inoneny ho avy eo izy misy 5-10 mianada izy horaisy tanana rehefa avy eo oloolona eto anivon'ny fiangonana ny malo olona koa azy raha eto akady fotsy izy zany zao lo olona ho ray tanana somatsara na fiainao rehepetra la zay ny fodalana sy soratra masin'ireo misinga amin'ny moramanga izy noho ny fandaminany zanany azy ny fiainany izy fa lo olona vo ray tanana taty de omeko taratasy fotsiny izy de lasa lo olona lay izy any moramanga tsy mandany zany ny fiangonana de am'ty fiaratsika ty zany zao ny fandraisan-tanana io misy telo mianada izy tany fiangonana hafa tonga taratasy izy avitany de tonga lo olona etokaty fotsy lo olona tany kafa izy fa nahazo taratasy avy any amin'ny fiangonana misy evjekema kosa fa tsy zay lo olona rehetra any am'zay misy azy any rehetrarehetra ndraiky hoe lo olona tekady fotsy dolo fa evjekema mahazo taratasy avy amin'ny tany evjekema de tonga lo olona ty izy zay toerana amam-pandaminany zay ananarana tahako zao hoe anraso miondrin'andriamanitra tsotsotra kokoa anraso ny fiangonan'andriamanitra mazavazava kokoa anraso miondrin'andriamanitra eto akady fotsy satria eto zany zao zo raisy tanana eto izany zao lo olona miandro miondrin'andriamanitra eto akady fotsy de zany fiandrasana ondro zany indrindra no anomezany apôstôly toromarika hoe anoraso tsy antely rehefa tena lasa lavitra zany malo olo zany ka tsy voalevony vavony kristianina tsara zany ametrany fiangonana ny tena zany hoe lo olona de anapatra fahefany reo zay efatrana mitoetra zay paster ianao raha mbola zanonay teto akady fotsy mety sy teny an'izany eo tsy antely fa amin'ny zotom-panahy araka an'andriamanitra zany zotom-panaraka an'andriamanitra zany a zoto manaiky mankato manaraka ny fitsipik'andriamanitra ny hevitra zany misy lamina taony soratra masina hoentina manatanteraky zany ndraiky zany nivony fiangonana de manaraka an'izany a reto olona no meny toko fahefany reto raha fahefany andraso ny ondrin'andriamanitra tsy antely de mamola tena mianatra ary mifampidinika mandrakariva ny olona mba tsy isy endrika fanapara-pahefana am'izany toerana makadiry metrany tompo azy ireo ary nametrany evjekemazy zany rehefa tena eo naminy aho rehefa avy eo satria reo mbola voakasika vantana aloha na izany azy de resaky amin'ny atsipri kokomba zany hoe tsy manapatra fahefana tsy amin'ny fitiavana arena maloto indray a zany io fa tsisy an'izany mihitsy ety am-piangonana no le fahefana anany de misy olona poretiny ao rehefa tonga any am'le lo olona any ny rahara le nazaky tamin'ny akapoko ateo tady rehefa ny lo olona hoe tonga de ajanony anao a fa tsy mety zao ataonao zao fa raha mametraka kely ianao a de tsy manino sy alefanay am'izany ianao tsy manana zany attitude zany l'attitude zany lo olona hoe manolotra le olona hoany amin'ny rafitra anapa-kevitra momba azy zay raha sanatry
hitrano zany dia anarina ny olona mba tsy anao zany andraikiny zany amin'ny fitiavana harena malo za mino fa tsisy an'izany atia tanàna fa olona madio-tanana olona tena manompo an'Andriamanitra atao amin'izay nahaekolinazy relo olona dia ampitaina amin'ireny zanaka amin'izay rehefa avy eo te-panahy kristiana iaraha-miainany zany anivon'ny fiangonany zany dia nareo mbola tanora fanahy manekely ny olona manetreteny ao anelanelan zany manko a misy lay tindrinareo manam-pahaizana hoe conflit des générations reny olona reo zany azo everina fa efa olo dadolo reo efa sekulna fa misy toanora fanahy dia filotoana moa ny zany indrindra am'lekona zay tsarofa misy zandry kely am'ireo lekonindreo mijery ny fisiny dia mahita be ao hoe tena telopolotona ny zandrinao dia le olona zany efa olo efa nandiany fa enimpolotona ny dimy-enimpolotona efa olona zany dia raha sanatria ireale par conflit de génération reto jeune reto hoe mangino nareo fa nareo koa efa olona reto mbola miteny ihany dia anarina mbola tanora fanahy hanaiky ny loolona haneky tena fa Andriamanitra manolotra ny miavonavona fa manome fahasoavana ho azay maneky tena misy fitandremana atao zany ao anelanelany ao tsy atonga zany fifandirany ny zoky sy zandry zany ao amin'ny fitonanany fiangonana ny zoky ny tsy anapatra ny zandry ny tsy hoe sanatria tsy mirahara fa manety tena dia hitatsika ny amin'ny fampiarana ny fiainan'ny fiangonana any mba ahafahany fiangonana milamina tsara hatrany a zany lamim-piaina napetraky ny soratra masina zany arakarazako azy teo hoe rehefa iona amin'izareo a rehefa avy eo hanoro azy amin'ilay tsipiriny zay tia ny soratra masina lazaina satria ireo ny voakasika mivana fa isika rehetra no entiny satria ny fanapa-kevitra dia nandrenipevitra raha nivonipevitra raha mitona fiangona manontolo fa tsy hoe le olona mpivavaka fanivavana faharoa zay anatika azy rehefa be any no hiara-ny fanapa-kevitra fa ny kristiana rehetra dia mila fantatra kosa zany toetra raha izany farany manolonany zany fifankatoavana eo amin'ny fiainan'ny fiangonany zany dia toero de volo fahavalonareo zay mandeha tahakaliona mierina mitady zay arapaka io ny zava-dozo amin'ny fiainan'ny fiangonana arapaky devoly tsy hoe haniny fampiasaina ary nandreta tara-piangonana nareo tany rehetrarehetra tany rehefa tena adiadinao zany ve dia tena fanahy kristiana zany mandeha ao zany dia anao ihany manao fanadiadina avy amin'ny tenanao tena fanahy ny devoly zany mitondra zany raha zany hoy ianao satria tsy nahazo n'io fampaherezan'io dia tompona andraikitra anivon'ny fiangonana toero ny devoly fahavalonareo raha eninao zany amary olona maha-olon-dehibe amaray aman-dreny atsika atao am-piangonana mety sy lokolona fa olona mahita amin'ny fiarahamonina tia olon-dehibe atao amin'ny fiangonana ato mahita ianao a zandry zanaka tsy mandeha am'izay tokony izy ambany kristianina azy dia mandritsy mandamina ary amin'ny maha-fiangonana ny fiangonana azo ampoizina mitahako sao hoe bokyny Joba rehefa vory eo ny zanak'Andriamanitra dia mba tonga eo koa Satana fa eto sika mianakavy mivavaka midera an'Andriamanitra mianatra amin'Andriamanitra mba hankatoa azy amin'ny fiainatsika tonga eo koa Satana
dia manome saina olona izy ny omeny saina io le olona tsy vonina ny ankatò ny ten'andriamanitra toriana io ny ten'andriamanitra i tsy vonina an'ray dia fa varavaram-be misokatra ho an'ny satana zany ny olona io tsy mila manao amboletra koa izy dia tafiditra ao am-pon'le olona tsy miaina tsy mankatò araka ny filazany jakoba azy hoe aza-piaino manatiny fakompiaino mankatò fa raha zany dia ho famitaka ny tenanareo ianareo mandre ihany nampahafantarana ihany zay tsy nankatò dia rehefa tonga ny tokoa namita teny ianao fa tsy nisy vokatra taminao kory le ten'andriamanitra mba nitoriana taminao dia atao miteny tsotra kely zany filazazy zany dia hoe aza manaiky io fitaovana ampiasainy devoly eo fiainany fiangonana aza manaiky io fitaovana ampiasainy anakorotana ny fiangonana aza manaiky io fitaovana ampiasainy devoly isehoseho oendrino ny afo eo ary kio manaiky ampiasainy devoly dia ny afaranao sanatry amono ny fanahin'ny olona fa tsy mpiandry ny ovina andriamanitra enga hotariny fanany toko ny tandrifo sy miaino zany rehetra ahafahantsika mijoro vaovelon'ilay mpiandry tsara amen